Telopolo volana tranomaizina, sazy miantona, io ny sazony meny fitsarana ny olona valo voapanga tao anatin'ny raharaha fanangalaram-bola, 20 tapitrisa ariary ny orinasa Groupe Jiji, izay fananan'ny Prime Ministre Amperinasa, ny Général Jean Ravelonarivo. Tsy afa-po tamin'ny valin'ny fitsarana i Maître Willy Razafindratovy mpisolo vavan'ny voapanga. Ho azy dia tsy nisy mipirofo manameloka amin'ny voapanga rehetra tamin'ity raharaha ity, ary efa nisintona amin'ny fitoriany ny Général Jean Ravelonarivo tao anatin'ity raharaha ity. Ny fitsarana dia tena tsy crédible. Ny fitsarana dia tsy manjary. Ka izay fotoana izay dia milaza fa hoe tsy marina loatra fa leo baiko sy le fandriana bokotra na l'intervention na trafic d'influence atao amin'ireo mpitsara reo no mahatonga matetika ny fitsarana ibolila amin'ny tokony izy. Ka za mbola mamerina fa andriamatoa Premier Ministre raha ohatra ka tena sincère li izy iverinay fa tsy tokony ohatran'izay fipetraka zavatra io satria ny mpitsara inge mianatra lalàna reo olo reo fatany tsara hoe zao tokony tondrana izy za tenako zao ohatra efa mba ela be ihany anaovakavoaka tokony fatafataky ihany tsy maintsy tokony zao ny didiny voaka no zavatra misy sy ny zavatra hita sy ny pirofo zay misy. Ka raha ohatra reny fampetraka zavatra za tsy mino an'le hoe tolérance zéro mihitsy. Araka fanazavana dia ampiakarina ny raharaha eo anivon'ny fitsarana amboniny. Ny voapanga ao anatin'ny raharaha fangalaram-bola 20 tapitrisa ariary ny orinasa Groupe Jiji. Mbola karohana ihany koa ny olona roa mpamily sy ny mpiambina teo anivon'ity orinasa fananan'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo ity.